Miarabantsika rehetra indray amin'izao alina izao ny vaovao misongadina mahakasika ny ilay rivo-doza Iemina aty dia any amin'ny manodidina ny 700 kilometatra atsinanan'ny Toamasina zany no misy ny fohibeny. Mitondra rivotra 500 kilometatra isan'ora izy ary mitondra ihany koa tafiotra 100 kilometatra isan'ora. Tazantsika amin'ny sary zao tamin'ny maraina izy somary nahitana fihenana kely ny heriny fa noho ny fikorontanana misy ananato moa zay manomboka efa milamina tsikelikely izy io ary efa manomboka mipotra tsikelikely ihany koa ny mason'ity rivo-doza ity rehefa afaka fotoana vitsy eo amin'ity alina ity na amin'ny rampitso dia iverina hitombo hery indray ity rivo-doza ity ka tratra ny sokajy cyclone tropical intense. Izany hoe ivadika ho rivo-doza mahery vaika indray zany izy amin'izao alina izao na rampitso. Ny fizotrany tamin'ny atoandro teo izy somary mikisaka miakandrefana somary atsimo andrefana dia mbola nondiany amin'izay lalana izay hatrany izy zany ary tombanana hiditra an-tanety rampitso. Rampitso tolakandro na fiafaran'ny tolakandro any izy eto anelanela manoro sy farafangana somary hoe mbola lavitra ihany io foursettsika io fa rampitso hitatsika miandalana eo ihany hoe aiza ho aiza marina ny tena fidirana izy io fa na izany na tsy zany azy dia ny ivony ny talata tolakandro na ny takariva no hiditra tanety fa ny rahona sy ny rivotra miaraka aminy kosa dia efa anakorotana tsikelikely ny toetry ny andro aty amin'ny ilany atsinanana so atsika eto amin'ny afovoantany. Tazantsika zao ny sary azo famizana-bolana efa mipaika any amin'iny ilany atsinanany nosy iny ny rahona mialo lalana nyity rivo-doza ity ary efa manorana somary miatoato ny rivotra ihany koa moa efa manomboka mihamafy any amin'iny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny. Be dia be nareo ato manontany hoe matanjaka be ve io rivo-doza io? Eny tompoko matanjaka no batsy iray io ka aleo mitandrina fatratra ny rehetra zany amin'ny fiatrehana nyity rivo-doza ity satria raha sanatria zany ratsy fiomanantsika dia mety mbola betsaka indray ny takaitra ho avelany fa raha tsara fiomanana kosa tsika araka ny volazan'ny PNCRC zay hoe zay tsara fiomanana tsy ho tapon'ny loza. Efa nitaterina teto ihany ny filazana loza fa tsara mamerina azy amin'izao alina izao filazana miloko mena any amin'ny faritra atsinanana Vatovavy ary Fitovinany reto faritra telo ato afovoan'ny atsinanan'ny Madagasikara reto zany. Filazana miloko mavo kosa ho an'ny faritra Nalanjorofo Atsimo Atsinanana Anosy Vakinakaratra Moromany Matsiatrambony Iorombe Atsimo Andrefana Androy Mangoro Andramasina Manjakandriana Antananarivo Avaradrano Antananarivo Atsimondrano Antananarivo Renivohitra Ambohidratrimo ary Arivomamo. Filazana fanairana na filazana miloko maitso ho an'ny Alaotra Bongolava Menabe Anjozorobe Ankazobe ary mihitatra hatrany Soavinandriana sy any distrikt'ny Miarinarivo. Tsara mariana ihany koa fa ny faritra rehetra zay andalovan'ity rivo-doza ity dia ahina tanteraka mihitsy ny mety isian'ny tondra-drano. Aleo zany miomana amin'izay mety ho fabetsahan'ny rotsakorana izay sika. Ny rivotra ihany koa araka ny efa nolazaiko teo fa ho mafy ny fitsokany. Etsekilan'izay ihany koa mety hisy fiakaran'ny ranomasina any amin'ny faritra Vatovavy, Fitovinany ary Atsimo Atsinanana. Ina zany no fiakaran'ny ranomasina mety manodidina ny 2 metatra eo mandritra ny fotoana hidirany an-tanety fa etsekilan'izay nefany mety mahatratra hatramin'ny 9 metatra ka hatramin'ny 10 metatra mihitsy ny avy mionjan-drano amin'iny morontsiraka Atsinanana Nosy sy Iray Manontolo iny. Mahakasika ny velarany satria be dia be ihany nareo manontany hoe manao ny velaran'ity rivo-doza ity. Hitatsika amin'izao be velarana be izy raha mihoatra tamin'ny rivo-doza Batsiray manodidina eo amin'ny 300 kilometatra eo ny Savaivony. Inona koa ny fanontaniana tsy voavaly ato mandalo tana ve ity rivo-doza ity? Ny ankapobeny tsy le hoe toerana andalovany hoe atsy izy ny tena hoe andeha tsy izay ny important fa hoe ohatrany ahoana ny toetry ny andro, ohatrany ahoana ny rivotra hoentiny, ohatrany ahoana ny orana hoentiny zany. Amin'ny ankapobeny aloha dia mamina vinsika mitondra orotsakorana izy ho any Antananarivo ary ihany koa mety handrivotra amin'ny ankapobeny. Manerana ny faritra maro moa zany zay toetry ny andro zay hoe
mitondra rotsakorana ty rivo-doza ty ary saika mandrevitra indrindraindrindra tombanana betsaka kokoa ny rotsakorana ty amin'ny faritra vatovavy fitovinany atsimo atsinanana ny faritra atsinanana mety hitatra ty amin'ny afo voatany aza moa zay ny tena zava-dehibe indrindra zareo dia ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny rivo-doza efa toy izay ny toetry ny androntsika manorantsika aloha zany amin'ny ankapobeny mety arakaraka ny fiksahan'ity rivo-doza ty raha mikisaka maika be ty dia ny alina ihany tsika dia efa azorana makany amin'ny rapitso maraina sy ny rapitso tontolo moa zany dia saika maliko ny andro arahana orana somary mitsitapitapy mety mafy kokoa zay rotsakoran'izay indraindray indrindraindrindra any amin'ny ilan'ny atsinanan'ny Madagasikara iny farany angambany efa averiko foana iny rehefa milaza météo za hoe ny ivony ny amin'ny rapitso-tolakandro na ny takarivony vao hiditra an-tanety fa kosa ny rahona sy ny rivotra ary ny ora mikija miaraka amin'ity rivo-doza ity dia efa mialo lalana amin'ny sady satria tazantsika amin'izao ity zao ny ivon'le rivo-doza ity ny ivony ity dia reto efa misy rahona be dehibe mialo lalana aminy dia mandrapiditra ity ivony ity ireto rahona mialo lalana aminy reto efa manakorotana amin'ny faritra maro indrindraindrindra ty amin'ny ilany atsinanana sy ho an'ny afo voatany zay indray aloha fa somary lavalava zay mampanantena anareo zay eto météo Madagasikara fa apita vaovao amintsika eto mandritra ity alina ity aza misaraka aminay ary